Iresaka antony telo mahafaty ny zana-bitrotsika eo amin'le âge 15 à 30 jours eo. Ny antony voalohany dia ny ballonnement. Ballonnement ny kibony somary mibotsina kely izy mibitabitaka be rehefa tsapaina dia hainao hoe misy rivotra ao anatiny. Izay zany ny antony voalohany. Ny antony faharoa izay matetika mitranga eo amin'ny 20e jour, anelanelan'ny 20e jour sy ny 30e jour dia ny entérite. Efa manomboka tsy minono intsony matetika ny zana-bitro eo dia manomboka misakafo be izy nefany ny flore intestinale no mbola tsy stable tsara dia atahorana misy inflammation dia lasa marary kibo dia mitarika an'ilay ballonnement ihany. Io moa zany tena tandremana be eo amin'ny période-ny sevrage, atao betsaka ny zavatra maina toy ny foin na mololo, jerevy ilay mololo malefadefaka ireny fa raha vao ilay enjana be dia mazana tsy dia mihinana ny bitrokely. Ny antony fahatelo dia ny hypothermie, izany hoe mangatsiaka ilay zana-bitrotsika. Ny zana-bitro dia tsy mahavita règle ny maripana ao anatin'ny vatany na ny température corporelle izany, mbola tsy dia tena mahavita an'izay izy amin'io fotoana 20 à 30 jours io. Ny tranon'zana-bitro na ny nia sy ny renim-bitro no tena miasa be mandritra an'io fotoana io amin'ny resaka hafanana sy mirègle ny température ho an'ilay zanaka-bitro. Astuce kely ny afaka atoro tsapaina matetitetika ny sofin'ny zana-bitro fa indraindray heneo foana ilay izy hoe mafana ve ilay zana-bitro sa mangatsiaka. Raha mangatsiaka ny sofiny dia matetika malemy ilay zana-bitro dia mangatsiaka be izy izay. Raha mafana ny sofiny dia manomboka manao respiration rapide izy dia mafana be izy amin'izay fotoana izay. Izay indray ny vidéo antsika androany. Amin'ny vidéo manaraka tsika mijery ny fomba hitsaboana an'ireo aretin'ireo. Mirary soa tompoko.